mianatra eo an-tongotr'ao. Coucou, faly miarabantsika rehetra ato an-trano indray anaraka ny fandaharana indray izany sika izao dia faly be atonga ato tokantranonareo. Dia andao aloha sika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra nomeny sabata fitsarana indray nge sika andao ary anakambana tanana, aondrika ny loha, akipy tsara koa ny maso dia hiaraka hivavaka sika. Andriamanitra faly be indray izay misaotra anao fa nomenao sabata mba hafanay miaraka eto amin'ny fandaharana, hianarana lesona, hianarana ny teninao. Fanirinay dia mba ho zaza endry zahay, hiaino tsara, mahay makatò amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny tantara ho arahantsika anio rankizy dia hoe iza no nikasika ahy? Iza no nikasika ahy? Hainareo ve izany hoe mikasika izany e? Hainareo ve izany? Iza no nikasika ahy? Ohatran'izany. Izao nisy vehivavy anankiray mampalahelo izy fa tsy salama nge izy e. Ity madama ity narary foana ramatoa anankiray dia narary foana izy io nandritra ny fotoana ela be efa tsy manam-bola intsony izy fa lany ny vola nitsabony tena nefa tsy mety sitrana izy. Dia andao aloha sika mianatra tsy anjery anankiray izay teny nataon'i Jesosy nge izy ity dia ataontsika tsy anjery, voasoratra ao amin'ny Marika 5:7-30. Izao ilay izy hoe mandehana ny finoanao nanasitrana anao. Dia hovakitsika tsara amin'izay ary ilay ao amin'ny Marika 5:7-30. Fa ohatran'izany indrindra nge ny teny ataon'i Jesosy rehefa avy manasitrana izy mandehana ny finoanao no manasitrana anao. Mila manana an'izany finoana izany nge tsika hono ry zazakely. Fa andao aloha hovakitsika ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ilay ramatoa hoy izy hoe anaka ny finoanao no nanasitrana anao. Mandehana soamantsara. Tsara be nge izany tenin'i Jesosy izany hoy izy hoe anaka ny finoanao no nanasitrana anao. Mandehana soamantsara. Andao amerina an'izany sika ry zazakely anaka ny finoanao no nanasitrana anao. Mandehana soamantsara. Rehefa narary ela be io ramatoa io rankizy dia naheno koa izy hoe Jesosy mahay manasitrana. Jesosy mahay manasitrana. Andeha mba hitady an'i Jesosy koa ohatran'ny nataon'Andriamanitra Jairo. Andriamanitra Jairo lasa nandeha nitady an'i Jesosy rehefa henony hoe mahay manasitrana Jesosy. Dia ity ramatoa ity koa nandeha nitady an'i Jesosy satria te ho sitrana izy. Dia lasa izy hitany rankizy Jesosy tao anaty olona maro be tao. Nisy ankizy tao, nisy dada, nisy neny, betsaka be ny olona tao niaraka tamin'i Jesosy. Dia tonga teny amin'i Jesosy izy satria be dia be nge ny olona tsy afaka nanakaiky an'i Jesosy izy dia nitady hevitra izy. Lasa izy nisisisika tany anaty olona tany. Nandeha tany anaty olona tany izy. Dia tonga teo akaikin'i Jesosy izy. Dia noraisiny ny lamban'i Jesosy. Ity izao ilay ramatoa dia io ny tanany noraisiny ny akanjon'i Jesosy. Rehefa niraisiny ny akanjon'i Jesosy dia henon'i Jesosy. Dia hoy Jesosy iza no nikasika ahy teo? Tonga dia nierikerika daholo ny olona. Nierikerika daholo ny olona hoe ahoana koa ary izany tenin'i Jesosy izany? Olona be dia be ireo ve dia ahoana ny ahalalana hoe iza no nikasika azy teo? Iza no nikasika ahy teo? Le ramatoa rankizy, le ramatoa mampalahelo
raha vao nikasika ny akanjon' Jesosy izy tonga dia nahatsiaro hoe sitrana, tena sitrana. Dia natahotra izy dia lasa izy nikisakisaka sady niondrika izy. Rehefa nanontany Jesosy hoe iza no nikasika azy teo dia tsy sany-teny izy, dia namerina indray Jesosy. Dia farany niteny izy hoe za tompoko nikasika anao teo Jesosy za Jesosy nikasika anao teo satria izy ninondraka izy hoe raha vao mahakasika an' Jesosy na dia ny akanjony na ny lambany ary dia azoko antoka fa ho sitrana. Dia izay nge nahatonga anazy nikasika ny akanjon' Jesosy satria izy nino fa ho sitrana izy raha vao mikasika an' Jesosy. Dia hoy Jesosy tsy tezitra nge izy satria Jesosy tsara fanahy be dia tsy tezitra izy. Hoy izy hoe le tsy anjerintsika teo, mandehana ny finoanao nanasitrana anao. Tsara fanahy nge Jesosy io fa na dia matahotra ary isika rehefa manakaiky azy sy manantona azy dia tsy tezitra izy. Tsy tezitra izy fa tiany isika, tena tiany. Dia misaotra an' Jesosy isika fa nanao fahagagana anankiray indray izy nanasitrana an'ilay ramatoa narary be fa ela be. Andao isika hisaotra azy akambano ange ny tanany dia ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy misaotra anao indray izahay fa mahay manasitrana neny anankiray marary indray ianao. Efa narary efa ela be nge izy dia nikasika ny akanjonao izy dia tonga dia sitrana. Dia tsy tezitra nge ianao tamin'izany fa nitsodrano azy hoe mandehana ny finoanao no nanasitrana anao. Dia izahay koa Jesosy mangataka mba omeo finoana na dia zazakely aza mba ino fa mahay manasitrana koa ianao rehefa misy tsy salama ao an-tokantranonay ao. Dia misaotra anao izay Jesosy fa mihaino anay foana ianao. Amen. Saotra an'Andriamanitra izany isika fa vita indray ny tantarantsika androany dia nahazo lesona vaovao indray isika. Nahita fahagagana vaovao anankiray nataon'i Jesosy indray isika dia nanasitrana neny anankiray indray izy. Hay tena tiantsika moa Jesosy io. Hainareo moa izany zazakely. Tena tiantsika Jesosy mihaino antsika foana izy rehefa mivavaka isika dia misaotra fa tena mihaino. Misaotra Jesosy fa tena mihaino anay ianao. Izao anao kopakopa tanana indray tsika fa hisaraka veloma daholo, veloma daholo. Dia endry tsara eny ary Faly miarabany ankizy kely rehetra indray ny tenako tratry ity sabata mahafinaritra ity ary manonona mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Hiaraka eto indray ary isika hamitina ny lohahevitra faha 12 izay mitondra ny lohateny hoe irota sy naomy. Iza hoe irota sy naomy. Nanana hafatra manokana ho azy ho anao rankizy Jesosy tao anatin'izany lohahevitra izany dia izao hoe afaka manasitrana ny fo maratra Andriamanitra. Afaka manasitrana ny fo maratra Andriamanitra. Ny andalan-teny izay nataontsika fitadidy dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Salamo. Salamo faha-17 andininy faha-3. Salamo faha-17 andininy faha-3 manao hoe mahasitrana ny torotoro fo izy sy mamehy ny feriny. Mahasitrana ny torotoro fo izy sy mamery ny feriny. Salamo faha-17 andininy faha-3. Mahafinaritra tokoa rankizy Jesosy satria dia izao io Andriamanitra izay vavahantsika io dia mitazona mandrakariva ny teny fikasany. Ka ilay teny fikasana izay nataony tany amin'ny andron'i Abrahama dia nitaterahany ange tamin'ny Isaka, tamin'ny Jakoba, tamin'ny Josefa, eny fa na dia tamin'ny zanak'Israely izay babo tany Egypta azy.
ka nampiasany an'i Mosesy mba hanafaka an'izy ireo hiala avy any Egipta hiverina any amin'ny tany Kanana. Rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana reketriny ny zanak'Israely dia nisy lehilahy anankiray rakizy atao hoe Elimeleka. Elimeleka avy amin'ny fokony Jody izy ity. Nanambady izy. I Naomi no anaran'ny vadiny. Nananjanaka roalahy izy. Ny zanany voalohany dia atao hoe Malona ary ny zanany faharoa kosa dia Kiliona. Malona sy Kiliona ireo izany ny zanany. Rehefa nahita ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainana izy, vavaka tamin'Andriamanitra izy, dia fantany fa hisy loza mananontanina teto amin'ity tany Kanana ity. Dia tsy inona izany ndraiky izy fa hisy mosary. Tsy hisy sakafo izany eo amin'ny tany Kanana. Ary jereny tokoa fa nanomboka maina ange ny tanimbary. Nanomboka vakivaky ny tanimbary. Jerena nanomboka tsy tena tsiry tsara intsony ny zava-maniry. Dia nanapa-kevitra izy fa hitondra ny vady aman-janany ho any amin'ny tany Moaba. Lasa nakany amin'ny tany Moaba izany ireto fianakaviana kely ireto. Rehefa tonga tany amin'ny tany Moaba ry zareo rakizy dia izao tena tsapany hoe nitatana azy tokoa Andriamanitra, satria tany amin'io tany io dia nisy rano sotroina, nisy sakafo ara-dalàna, tsy niahiahy izay hohanina izy, ary afaka niasa tsara, nitafy tsara izy mianakavy. Na tsy ary fifaliana, na tsy ary fiadanana tokoa ny fianakavian'i Elimeleka rehefa tonga tany. Nandeha nefa ny fotoana dia zavatra nampalahelo, maty rakizy Elimeleka. Maty i dada Elimeleka. Nalahelo mafy ange Naomi. Tena orony fony. Inona re izao no ataony? Inona mba hitondra fifaliana ho azy ho an'ireto zanany rahalahy reto? Kanefa dia izao fantatr'Andriamanitra fa mila hery avy aminy i Naomi. Ka dia nikarakarain'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Sitrana ihany ny alahelony. Satria dia izao nanambady i Malona sy Kiliona. Naninona hono Malona sy Kiliona? Nanambady. Hainareo ve ny anaran'ny vadiny? I Rota sy Orpa rakizy no anaran'ny vadiny. Ary dia faly indrindra i Naomi fa nahazo vady reto zanany ka dia niaina indray tao anatin'ny fifaliana izy dia mianaka. Ary tena faly. Nandeha indray anefa ny fotoana dia ohatra ny serana fotsiny ange izany hafaliana izany. Satria dia maty indray Malona sy Kiliona. Mampalahelo hoe maty izy mirahalahy. Ory mafy rakizy i Naomi. Tsy hitany intsony izay ataony. Anahoana re? Tsy mbola niteraka nefa i Malona sy Kiliona. Tsy mbola niteraka tamin'izy i Rota sy Orpa. Tsy zanaka nandimby izany ireto zanany reto. Ka napetrany teo amin'Andriamanitra nefa ny fiainany tao anatin'izany rehetrany, na dia nalahelo mafy ary izy. Ka indray andro dia naheno vaovao i Naomi rakizy fa efa foana ny mosary tany amin'ny tany Kanana. Dia nanapa-kevitra izy hoe andeha hody, aleoko hody any amin'ny tany misy ny fianakaviako dia any Betlehema. Dia niresaka an'izany tamin'ny Rota sy Orpa izy hoe zary hianaka dia andeha hody any amin'ny tany-drazako. Fa izao afaka mijanona nareo satria izaho ange tsy manana zanaka intsony izay omeko vady ho anareo ary tsy afaka miteraka intsony fa mijanona nareo. Dia tsy nanaiky izy mirahavavy. Izay neny Naomi tsy hisaraka aminao izay fa hiaraka aminao. Hay ve hiaraka amiko nareo hiaraka aminao izay. Dia lasa nandeha izany zareo no dia nakany Betlehema. Rehefa teny an-dalana dia nandeha. Dia niteny Naomi, nandresy lahatra Naomi tamin'ireto vonatony roa vavy reto hoe andao nareo miverina mody, andana makany Moaba, fa izaho ange tena tsisy izay azoko atao aminareo tsy manana n'inona intsony sao dia mahatra miaraka amiko andray nareo. Tsisy vady ho atolotra anareo intsony ihany fa andao miverina.
Rehefa nandresy lahatra teo rakizy Naomi dia nanapa-kevitra ange Orpa rehefa nieritreritra izy tena marina tokoa izany. Niary neny Naomi alao azany hiverina. Fa i Rota kosa tsy nanaiky niverina fa hozy izy Rota hoe za tsy ody any amin'ny ray aman-dreniko fa hanaraka anao ny firenenao no fireneko, ny Andriamanitra no Andriamanitra, ary izay misy anao no isy Dia tsy hitanao intsony ange rakizy ny atao satria dia tsy nanaiky hatramin'ny farany koa i Rota handao azy. Ka dia lasa izy mianaka nandeha nakamy Betlehema, tonga soamatsara tany Betlehema izy ireo. Rehefa tonga tany izy dia mipetraka ary ny fianakaviana izay nahatazana azy dia gaga ary nanontany hoe inona ve ity tonga ity? Dia indrisy fa iza tokoa izy io? I Naomi tokoa. Tsy Naomi ilay niala teo tamin'ny voalohany fa i Naomi hafa mihitsy satria ny vadiny Elimeleka dia tsy niaraka taminy intsony. Ny zanany Rôla, Malona sy Kilona dia tsy niaraka taminy intsony. Fa indro nitondra zanakavavy anankiray vaovao izay mbola tsy fantatry ny fianakaviana izy. Tsy iza izany rakizy fa i Rota. Nafinaritra ny fitiavan'ny Rota Naomi. Ary Andriamanitra rakizy dia miasa ao anatin'ny fianakaviana mifankatia. Ka na dia eo raha ny alahelo eo ireo fo maratra vokatry ny loza maro samihafa indrindra fa ny fahafatesana dia miasa Andriamanitra. Ary manome toky Andriamanitra fa ny fahafatesana dia mety samy manana ny hevitry ny fahafatesana tsika. Fa ny Baiboly dia milaza fa ny fahafatesana dia toy ny torimaso, izany hoe natory izany Elimeleka, Malona sy Kilona. Ho avy Jesosy rakizy hanangana azy ireo. Dia izany nitondra fanantenana ho an'ny Naomi sy Rota. Ary itsika ankizy koa dia ampianarin'ny lohahevitra fa izany fahafatesana izany dia zavatra mandalo izany. Rehefa tena mifikotra amin'ny Jesosy tsika ankizy dia ho avy ny fotoana, ho avy Jesosy. Ka na dia sanatriaka mandalo fahafatesana dia mbola ho atsangany Jesosy araka izany ilay fanantenana lehibe izay omeny Tompo antsika. Ka izao mety misy zavatra mampalahelo antsika ankizy ve? Mety misy zavatra mampalahelo, aza malahelo. Andeontsika hivavaka amin'ny Jesosy dia ho apetrakintsika amin'ny Jesosy izany fa i Jesosy irery ihany rakizy no afaka manasitrana ny fo maratra antsika rehetra ary manala ny alahelontsika rehetra. Ka manomboka eto ary dia andao ankizy hifaly ao amin'i Jesosy tsika tahaka ny Rota sy Naomi. Dia izay indray ny lohahevitrintsika androany mametraka amin'ny veloma mandram-piaona ho an'ny ankizy kely rehetra. Ho amin'ny manaraka indray, veloma daholo. Miarabantsika tanora 7 ka hatramin'ny 12 taona. Hiaraka indray tsika izany izao hamitana izay nianarana nandritra ny herinandro. Lohahevitra fahafiry moa? Izay indrindra. Lohahevitra faha-12. Andeha averintsika indray aloha ny lohateny izay nianarantsika nandritra an'izany dia misy toko sy andininy telo be izao no niarahantsika naverimberina, natao fitadidy, natao tsy anjery nandritra ny herinandro iny. Telo be izao. Averintsika ary aloha ilay lohateny. Varavarankely mitodika any amin'Andriamanitra. Aiza ary misy an'ilay toko sy andininy? Ao amin'ny Salamo 120. Ka ny andininy voalohany dia rehefa avy eo ny andininy 17 dia rehefa avy eo ny andininy 14. Dia andeha iarahantsika mamerina izy. Ilay voalohany ary, ny lanitra mitory ny voninahitran'Andriamanitra. Izay ilay Salamo 120 ny andininy voalohany. Ny lanitra mitory ny voninahitran'Andriamanitra. Ny faharoa dia ilay ao amin'ilay andininy 17, tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona amin'ny fanahy. Mahafinaritra fa haintsika tsara ilay izy. Ary ilay fahatelo ary eo amin'ilay andininy 14 dia ahoana? Aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko, samy ankasitrahana eo anatrehanao Jehovah, vatolampy sy mpamonjy ahy.
Aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahany eo masinao Jehovah ô vatolampiko sy mpanavitra. Izay no nataontsika tsy anjery nandritry ny herinandro. Inona ary no nambarany lohahevitra izay nianarantsika e? Nanambara fa ny zavaboary manontolo dia maneho ny sitrapon'Andriamanitra, maneho ny voninahitr'Andriamanitra ary hitenenan'Andriamanitra. Tsy ny zavaboary ihany fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Ary misy fifandraisana ety dia ety izay hoe zavaboarin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izay. Satria samy miresaka amintsika avokoa izy ireny. Miteny amintsika ny toetran'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra sy ny mahalehibe an'Andriamanitra. Na tamin'i Jesosy tetỳ ambony tany ary dia nampiasa ny zavaboary ho fianarana. Misy lesona momba an'Andriamanitra avokoa ny zavatra noraisina ao anatin'ny zavaboary. Resaka zavatra be da be izy ary ny lohahevitra nianarantsika ary dia nisy fikarohana mihitsy nataon'ny tsirairay tao amin'ilay ankohonana nijery hoe ilay fifandraisan'ny zavaboary sy ny tenin'Andriamanitra sy ny lesona tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao anatin'izay zavaboary izay. Mahafinaritra ihany koa fa ny lalàn'Andriamanitra dia hita amin'ireny zavaboary ireny. Manambara amintsika ny didin'Andriamanitra ny zavaboary ary ny fifehezana rehetra izany ao anatin'ireny zavaboary ireny dia manambara amintsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ary nataon'Andriamanitra ahasambatra antsika izany, hitondra fiadanana ao antsika izany, hitondra fahasalamana ao antsika izany, ary hitondra fifaliana ihany koa. Nomen'Andriamanitra ao antsika izany rehetra izany. Dia izao nampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba handinika n'izany zavaboary izany satria io no mampitodika antsika amin'Andriamanitra. Ary ny ianarantsika ny teniny ihany koa satria io no ahafantarantsika ny lalàn'Andriamanitra sy ny fikasany mahakasika ny faniriana eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe izany fa misy ny soratra hita maso dia ny zavaboary ary ny soratra mbola hita maso ihany koa dia ny tenin'Andriamanitra. Ny irina amintsika dia ny azoto handinika an'ireny. Arakaraka ny andiniantsika sy saintsainantsika mandrakariva izay fitiavan'Andriamanitra sy ny voninahitran'Andriamanitra izay no mampifindra ny toetran'Andriamanitra ao anatintsika. Ary mahatonga antsika haniry, hanaga an'i Jesosy ilay tonga lafatra. Ary rehefa mahatsapa an'izay isika dia tsy ho andrintsika mihitsy ny hizaran'izany amin'ny namantsika ary hiposaka eo amin'ny toetrantsika izany toetra n'ilay zanak'Andriamanitra namorona izany. Tsy irianao ve izany hoe hiposaka eo aminao ny toetran'i Jesosy Kristy? Mazotoa mandinika ny hatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny zavaboariny sy ao anatin'ny teniny. Dia mirary soa antsika handray fanapahan-kevitra tsara. Fa raha ohatra aloha ka fitinina kely inona ary ny zavatra tena tian'ny lesona nampitaina tamin'ity herinandro ity. Nanampy antsika izany ny lohahevitra ahafantatra fa misy eo amintsika amin'ny alalan'ny zavaboary sy ny teniny ary ny asany eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dia nanampy antsika hanana faniriana ihany koa mba ahafantatra an'Andriamanitra araka ireo fomba ireo. Ary mba hahatonga antsika hanavao, hanapa-kevitra ihany koa ny ifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny alalan'ny teniny ary amin'ny alalan'ny fandinihana ny zavaboary. Izay ilay hafatra nampitaina tamintsika e! Ahoana moa? Maneho ny tenany amin'ny alalan'ny zavaboary sy amin'ny alalan'ny teniny ary ny asany eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Mazotoa mandrakariva ary mianatra ny tenin'Andriamanitra. Rary soa indray dia amin'ny manaraka. Miaraban'ny tanora mantoanto rehetra, miaraban'ny zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa natratra izao fotoana izao isika izay hamerenantsika ny lesona ny anarana nandritry ny herinandro. Lohahevitra faha 12 isika izay andresantsika ny amin'ny akanjo fiadian'Andriamanitra. Ny andinina tao tadina, andininy fototra dia izay voasoratra indrindra amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:4-20 sy 5:20 dia rahantsika mamerina izany.
Tsy fantatrareo va fa izay rehetra mihazakazaka amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa nefa ny iray ihany mahazo ny loka. Mihazakazaha toy izany mba ahazoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tenany amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho loha fa ny antsika kosa ny tsy mety ho loha. Ny fiainantsika eto amin'ity tany ity dia feno hazakazaka ary hiazakazaka ho any an-danitra isika tsirairay avy izao. Dia raha eto an-tany isika dia satro-boninahitra mety ho loha no hifandrombahana ary ray ihany no mahazo an'izany satro-boninahitra izany. Fa ilay satro-boninahitra izay homanin'Andriamanitra ho antsika kosa dia maro no afaka ahazo an'izany. Izay rehetra tonga any dia mahazo satro-boninahitra avokoa ary ilay satro-boninahitra dia satro-boninahitra tsy mety ho loha. Ahoana ary ny fomba ataontsika mba ahafahantsika mahazo ny satro-boninahitra izany? Indray andro tamin'ny lalao olimpika tany amin'ny taona 1770 tany dia nisy mpinamana maromaro nandray anjara tamin'izany lalao hazakazaka izany. Rehefa nandeha izy ireto dia niaraka niainga ary efa dodina tsindrin-taona izy ireto nanao an'izany hazakazaka izany tamin'ny andro migaingaina. Niorakoraka ny mpijery rehetra naporisika ny tsirairay avy. Tapoka teo anefa dia nangina ny rehetra. Fa inona ny zava-niseho? Nisy iray tamin'izy ireto nianjera tafotohina dia nianjera. Dia nierika nijery reto namana izay efa lasa loha ka nijery ny zava-niseho hoe fa inona no nitranga. Dia nahita ny namana izay lafo tamin'ny tany izy. Ary tamin'izay indrindra dia nanapa-kevitra reto lasa loha ireto fa hiverina hampiakatra anarina ilay namana izay nianjera ka nitantana azy indray mba hamonjy ny fitodiana farany. Niorakoraka sy nitehatehaka ny mpijery rehetra tamin'izay fotoana izay ary teo no nahatsapana fa tsy izay ilay voalohany loatra no zava-dehibe fa ny fiarahana tonga izay no tanjona tao anatin'ity lalao izay natao ity. Isika koa amin'ny maha-kristianina antsika dia adintsika indrindra ny mitaona ny hafa mba hiara-dalana amintsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy azontsika atao ny mamela ny namantsika ho tavela eto amin'ity tany ity fa adintsika ny mifampitantana mba hahazo ilay satro-boninahitra tsy mety ho loha izay homanin'Andriamanitra ho antsika. Eo amin'ny ady ataontsika, eo amin'ny hazakazaka ataontsika dia ilaintsika indrindra ny manana ny fiadian'Andriamanitra mba ho vonona isika hahatratra ilay satro-boninahitra. Mety hoe betsaka ny zavatra misarika antsika eny amin'ny fiainana eny fa ilaintsika mandrakariva ny fanampian'ny fanahy masina. Ilaintsika ny mivavaka isan'andro tsy mitsahatra mba ahafahan'Andriamanitra manampy antsika mba ahazoantsika ny fandresena izay efa nomanina ho antsika tsirairay avy. Dia fantaro ny loharampahamehanao, fantaro ny lohalarana eo amin'ny fiainanao. Inona no zavatra ataonao lohalarana eo amin'ny fiainanao move mitarika anao mba ahazo ilay satro-boninahitra dia ny fiainana mandrakizay izany sa mitarika anao ho tavela eto amin'ity tany ity. Ny rariko ry tanora mantoanto namana dia izao hoe isika tsirairay avy izao dia hitafy ilay fidian'Andriamanitra izay omeny antsika, omeny maimaim-poana izany mba ahafahantsika mandrombaka ilay satro-boninahitra izay efa omaniny ho antsika tsirairay avy. Ilaintsika ny miantso ny fanahy masina, ilaintsika ny mivavaka tsy tapaka isan'andro mba ahafahantsika ho tonga mpandresy ao anatin'ny hazakazaka sy ny ady izay ataontsika. Dia mirary soa indrindra ary mirary fampiarana tsara ho an'ny tanora mantoanto rehetra. Veloma indray amin'ny manaraka. Mianatra eo an-tongotr'ao.